Tain'Andriamanitra antsika. Iza ny reharehanao? Tsy misy rehareha dia Jesosy reharehanao asikely mihitsy laokany. Jesosy ny reharehany fa tareny mampalehibe mihitsy avaty. Olona manana rehareha zany ma zala malahelo. Samy aby tamin'ny ramsenao no efa tandraka, samy aby tamin'ny madamanao. Olona manana Jesosy rehareha zany falifaly, dia mba asehoany falifaly anao tonga kely. Tadidio fa rehefa tonga fanatrehan'Andriamanitra aza atao mihitsy fito hoe malahelo anao. Perte anao raha malahelo anao tonga kely fa tegna asehotra hoe faly anao tonga kely. Amen. Alefaso ary. Mba magnisa. Tain'Andriamanitra antsika rehetra. Andreny afatra Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao dia tiako ianao raha hivavaka. Hangataka amin'ny tompo anao mitenena indray anao Jesosy hoe efa volana iainanao za. Ty volana ty nomeny Jesosy antsika hoe volana fitombona amin'ny fahatakarana. Dia amin'ny tombo indray hoe Jesosy ny fahatakarako androany afahako manaradia anao. Asandrato ara ny vavako amin'ny anarana Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra mankasitraka anao zany amin'ny fahasoavanao. Saotra Jesosy fa ianao mbola matoy zao anay. Ary fahasoavanao Jesosy hoe mbola matoy zao anay. Saotra ny amin'ity fotoana androany ity Jesosy hoe raha indreny afatrao izay androany. Aokanao hiteny aminay tsirairay avy iray. Ary za Jesosy dia taonao fantsona ny tanjany afatrao zany. Aza velao za Jesosy no hita eto. Foaka anao izay atao anatrika anao ilay vela atao anaty Jesosy no hita eto. Manaova zavatra izay tianao atao eto mbeno fanahy masina androany. Ary aza vela isiala maina Jesosy sokafo indray Jesosy no masipanahy tsirairay avy eto afantatra izay tianao ambara mba afana mijoratra amin'ny farany Jesosy ny afanarana anao. Mankasitraka raha eo ny teninao Jehova ray mahery izay nomena Bwana dia teny sasany mampahery
fanaovana fa vonina iaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy afaka mahazo toerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy dia araboly akaikinao hoe feno voninahitra anao amen misaotra an'Andriamanitra antsika misaotra an'i Jesosy misaotra ny fanahy masina fa no fahasoavany dia tanteraka ty fotoana ty misaotra ny raintsika koa antsika namelantsika hivory aketo tsy hoe ilay izy dia ho avy akevaka efa azy matahotra avy ianao lasa kesa ndraika koa dada iny tsy hoe izy dia ho avy akeno aza atao magnelongelona anao koa moko zany tsy mampakeo anazy satria tsy andeha jiry anazy dia aleo keto fa andeha jiry an'i Jesosy zany mankasitraka atsika rehetrarehetra mpiandraikitra sy tsika zanaka rehetrarehetra na fohy fotoana tady an'i Jesosy androany Jesosy koa afohy zavatra be dibe aminao amen tadidio fa tsy foana ny fikelezantsika aina ao amin'i Jesosy misaotra an'Andriamanitra tsika fa mandaitra amintsika koa mba tia tanana atsika ho an'i Jesosy rehefa mba malalaka koa dia mba visite moka izy ka fa tsy hoe tsisy asa tana maro dia nipetraka anao tsy nivangivangianao ko tanànatsika hoanina atsika ty tsy ho ela dia mba vangio miny izy ako fa malalaka anao na dia mba mijery fotsiny anao magnontany anjareny responsable mba karakory mezy ty kadre any anao mba makatsirony sady ho avy raha ty tahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra dia misaoran'Andriamanitra anao fa mbola mifofonena maro zao olona mamarary amin'ny hôpitaly maro olona maty niany fa anao mbola velona ina soamantsara dia tokony isaoranao anazy tsisy vola ny faitsika tan-danitra takao tsisy nagnefa 500 000 atsika tany nefa zay misy olona magnefa 500 000 mividy oxygène amin'ny hôpitaly Bery amin'ny andro akeo fa anao no meny fofonena dia isaora izy tahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra hianatra atsika anao satria ny volana nomen'Andriamanitra atsika dia hoe volany fahatakarana fitombona ny fahatakara zay dia atsika zany amin'ity volana tena mila mahafantsitra raha marobe mba ahafahantsika hitomba amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra mba hatonga atsika tsy hembotra amin'ny fanarahan-diantsika an'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny tsy oringanao izy ny oloko no mitsify sy ny fahalalana dia mba hafantatra rano mba hatonga anao tsy oringana amin'ny fiainana dia hianatra atsika androany ny tombontsoany fahatsiarovana ny tombontsoany fahatsiarovana matetika atsika reo magnadio raha mba antaniny zao zay père de famille aketo mba tadidinao hoe date de naissance ny zanakanao io fa raha père de famille zao antaniagnan'izany izy iny zay karaha zay gn'aoziny satria tsy important aminanjy ny fahatsiarovana fantaniako koa reo mère de famille reny mieritra narary tariny tsy atadidy daty natirany zanany fa mba tiako anao niany mba ataonao important ny fahatsiarovana amen amen na maro amintsika re rehefa nataon'olona soa atsika ataontsika hoe anatin'ny ainao zao 12 mois nandritra ny 11 mois anao nataon'olona soa fogna anao fa mba ny farany volagna raiky nagnandranam-palelo anao le olona raika dia iny anao fa sorena iny fa tsy tenenanao le olona fa dionao le 11 mois nagnanaovany soa dia atsika koa nefa ny fiarantsika amin'Andriamanitra dia zany ny karakteratsika kristiana matotsika n'izy ao mbola velonaigna tsara atsika jiaby rehetra samy nanana d'origine anazy aby samy nanana fahazaran-dratsiny aby atsika jiaby reo fa matotsika mbola velona karaha amin'izao dia fitiavan'Andriamanitra mba le vola hoe tamin'ny taona 2000 zao anao mba karakarakory paozinao mba karakarakory fiainanao tamin'ny taona 2000 ataoko lavitra loatra fa ataoko hoe tamin'ny 2015 ka mba ataoko hoe 10 taona lasa izy mba karakory paozinao tamin'izany karaha hitako aby anao le makafoka be reny fa jereny efa anao amin'izao mba tadidinao ve fa novonjen'Andriamanitra anao matonao karaha an'izao dia rehefa agnatina ady nefa atsika
matetika dimitsika ny zavatra nataon'Andriamanitra antsika ny voavetivety izy any mijery sary satria amin'ity taona ty 10 ans ny mariage-nay dia namadibaty karaha tandramo tao koa zay dia nahita sarinay tamin'ny mariage fa ny moereka za tamin'izay tsara ao a Jesosy ty fa raha mahita le pôzy tegna tamin'izany eta maria kely tena mbola ho hitanareo izy raha na dia nareo raha mahita an'izany gaga hoe retolona reto ve karan'izao fa raha tsy teo le fahatsiarovana e tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra antsika za aloka tegna manome voninahitra anazy maventy be mihitsy fa raha nareo nahita pôziko tamin'izany 10 ans passé zany a tsy mino anareo hoe mba izy mino ativa mahaiana izy teneniko ke zany mahaiana tanareo reto clavicule reto mety hitondrasana rano satria tellement mahaiana loatra ka noho izany important be fahatsiarovana eo amin'ny fiainantsika aza atao tsinitsina mihitsy zay passenao rehetrarehetra fa ataovy andresanao lesona izy andresanao lesona amin'ny fiainana amen amen ny fitadidinao zay nataon'Andriamanitra taminao no mamaritra ny fitondrantenanao raha zake zao raha ny famonjen'Andriamanitra nataony anahy tsy possible mihitsy za hiala amin'ny Jesosy zany na dia ataoko hoe misy zay mbola mivavaka amin'ny Jesosy no votapana tenda tsy miala ty satria hitako loatra le fahatsarany dia raha tadidinao nefa zay hoe karakory fitondrasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao nanomboka anao ataoko hoe mbola zazakely mbola tankibo mihitsy ara jusqu'anao tsy haiko anao zao firotaona dia azo antoka mihitsy fa tsy hiala amin'ny Jesosy zany ary iny efa mamaritra ny fitondrantenanao rehetrarehetra alleluia tadidio fa ny fahatsiarovana dia tena arena lehibe amin'ny fiainantsika zany mahatonga antsika ny din'izao alefa sary pôzinao io e alefa tsirony alefa sary faraparany tramopetrahana koa le izy mitete igny e le asiana koveta ndao mpandriana igny le pôzinao gospe be alefa sary me fa anraika anao tena imoe mihitsy mahita an'iny hoe mamova olona Jesosy dia mba alefa tsirony zany le fiainanao zao ary tegna tadidio hoe za tamin'taona karan'izao e fa za zao karan'izao anareka zao mba asiako mijery sarinare tamin'ny 2 ans passé fo tsy efa hitanare niova be nare na dia fitafina ny pôzipôzina vatana efa niova be mihitsy fa ny zavatra diona kristiana dia zay ary zay no mahatonga ny kristiana tsy maharitra ny fagnarahana an'Andriamanitra satria rehefa miatrikady izy ataoko hoe miatrikatrosa izy amin'izao adimony fefa nisy trosa nivan'Andriamanitra ny il an passé zay na 2 ans passé zay adimotsikany dia rehefa tonga amin'izay le trosa dia mimonimony magnametsina an'Andriamanitra mihitsy ara matetika rehefa miatrikady atsikany fa adimotsika hoe nisy raha karan'igny taloha tany fefa nivan'Andriamanitra elona manigny elo koa mamaniny mozao satria Andriamanitra ozy tsy miova omaly anino ary mandrakizay ary raha mbola hiatrikady ary anao ny avy aby mbola eny fogna mamany dia tenena akaikinao aza mba tetehitra hoe mifiaina alleluia ary ianao koa raha teo mpitarika teo bon leader mpitarika tsara mila nananao hitoetra mahatsiaro zavatra io fa ny mauvaise leader rehetrarehetra dia manana toetra mpanadio daholo amen amaky ten'Andriamanitra tsika ho Deutéronomie fahavalo andininy faharoa Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anevitra izay 40 taona izay ampanetry tenanao sy iza toetranao
ary ahalala zay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Tsarovo izy ty zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte ty dia mampianatra ananjy mihitsy nampafantatra ananjy mihitsy Andriamanitra kety tsarovo izy ny lalana nitondrana anao nandritran'izay efapolo taona zay dia hitondrasan'Andriamanitra antsika amin'ny lalana sarotra indraindraika io dia io valo hoe mba hampanetro tenanao izy. Fa raha tsika ke ain'Andriamanitra tonga dia mamaha problème atsika ihany tena hainy. Fa raha anao ke ataoko hoe anao zay mba maniry tianana tomobily ohatra tianana 4x4 na mian'i Jesosy anao i 4x4 iny hidiavinao amin'ny ranopotaka na mandamina porotsika antaren'olo aby ranopotaka jiaby iny. Mety anao ke raha nameny anao ihany 4x4 zay efa tafopoaty aloatra zay handro vakansy io. Fa ampena matora raika mbola tsy ataon'Andriamanitra tonga amintsika ampanetro tenatsika ary mba hitesteny antsika hoe tena hitandrina didiny vetsika raha meny anao zavatra tadiavinao io. Sasany maniry vady azo ivady ndraiky tsy nandehanana ny vavaka dia ozy raha mbola zay aloka izy dia magnano andraso hoely maloka ozy Jesosy avao koa foa satria raha azo vady akeo igny anao fa tsy hita fa mandeha mikarakara anazy andramamana rano mafana magnano massage izy avy miasa. Fa io matotsika fandalovon'Andriamanitra zavatra dia eo Deutéronome ahy valiny mba hampanetro tena o zay sy izany toetratsika alalan'le raha tena ampotsika koa tena hitady anazy fa tsika sa interena tongavantsika sy vavahantsika. Amen. Ary ny olona tsy misy fitadidiana dia mora mivadika. Anao tsara mba nahita kamaradinao izy kamaradinao be nataonao sofo moa izy hatramin'izay fa nefa nisy raha raika mba nangatany aminao igny izy fa nivadika horaire fitake anao amin'izay lasa fosafoseny araka tanàna iny satria adio le soa rehetrarehetra dia mora mivadika izy dia atsika koa karan'izany rehefa adiotsika ny soa nataon'Andriamanitra antsika dia igny tsika fa malaky miveriny lalana be mihitsy. Za rô mbo tsy ahefeky niany karaha tsy mety hitako mihitsy le raha ataon'Andriamanitra aminady nefa na dia fofonaignana meny anao io ary nareo fa fahasoavana io izy koa tena tonga misy olona zay mividy 500 000 oxygène iainana fa atsika re memempona atsika re mbola afaka mitroka rivotra tsara tsisy raha mararirary mihitsy anatytsika misy olo nefa sahirana rehefa mitroka fofonaina zay dia aoka anao mba anana fahatsiarona. Amen. Teneny akaikinao aza mba adio hoe ny zavatra lasa hoe fataovy andraisana lesona fiainana le dia fianarana fo isan'andro mianatra fo mandra-piarantsika ambony tany kety mianatra fo. Alleluia. Raha jerentsika zao tantaran'ny Paoly apôstôly Paoly dia olona nanenjika kristiana tamin'izy mbola Saoly tena mpanenjika kristiana izy ary mpamono kristiana mihitsy. Fa atsika rehefa mamaky boky manomboka any amin'ny asan'ny apôstôly Korintiana sy ny tariny any tsaron'ny Paoly fonga le Andriamanitra ny seho aminazy tamin'ny lalany Damaskosy ary aveo fo indray andro izy dia nisy mazava lehibe satria fantany fa niona tamin'i Jesosy izy dia niova ny fiainana. Androany koa anao hiona amin'i Jesosy dia hiova ny fiainana menaran'i Jesosy. Aza matahotra mihitsy hoe zany ka mbola zao fa tsy possible zao olo raika niona amin'i Jesosy zany tsy hiova fiainana tena tsy possible raha mbola tena Jesosy mihitsy ivavahanao tsy possible. Fa tiako tenena aminao dia mifikiran'i Jesosy mandrakizay ary rehefa mba hivavaka dia magnanaova zato isan-jato. Aza atao tapatapa no izy iran'ny frère Ery, aza atao tapatapa no izy ny fanompoana dia aza atao tapatapa koa ny fanarahana an'i Jesosy. Ny Paoly dia tsaroany foana le fisehoan'Andriamanitra taminazy tamin'ny lalany Damaskosy natonga anazy ivadika Paoly ianary. Dia anao hoe mba tsaronao ve ny andro namonjen'Andriamanitra anao
raha mba tany amiko zao tsika hoan'ny efa vita batisa mba tamin'ny taona firy anao vita batisa ozako izy igny amikoa raha fi tsy azokonona izy igny raha nataona agnentako paster hoe misy batisa dia nagnanja mba tena important taminao hoe andro nagnanaovanao batisa andro nandraisanao an' jesosy mba important aminao ve dia mba ataovy référence nanomboka anao nandray an' jesosy dia nandeha jusqu'anao zao io dia mba karakory le fiainanao tamin'izay neny paoly teny hoe tena tsy adimony mandrakizay mihitsy le fisehoan'Andriamanitra taminazy dia nenao koa aza misy adimo ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny fiainanao mba hatonga anao andrelisona anatin'izay amen amen ny tombony voalohany anatin'izay tombotsy voalohany anatina fahatsiarovana dia lasa mahay mankasitraka an'Andriamanitra ny fankasitrahana tompoka dia toetra an' Jesosy io ary antsika kristiana mihitsy no tompony ahay ankasitraka an'Andriamanitra voalohany indrindra io mety raha tsy mety amin'ny fiainanao mandalo hoe izy io matoa izy io tonga amin'ny fiainantsika raha raiky dia tadidia fa neken'Andriamanitra zay mety tsy mifanaraka amin'ny sainanao le izy mety nenao raha hafa tanatinanao nefa raha hafa miseho akeo dia tadidia fa matoa izy io miseho neken'Andriamanitra dia zay tokony ahaizantsika ankasitraka an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra matoa ny zavatra anankiray miseho dia neken'Andriamanitra zay ten'Andriamanitra ny amin'ny Tesaloniana toko fahadimy Tesaloniana voalohany Tesaloniana toko voalohany Tesaloniana voalohany toko fahadimy Tesaloniana voalohany toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo atsika re zany tokony ahankasitraka ary raha manana an'izay toetra mahatsiaro zay tsika ny dia ahankasitraka an'Andriamanitra tsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho amintsika niany tsika ke zao mety miatrika hoe ho fantrano mbola tsy hitako jusqu'à zao fantrano zay nefa anao na voaregle ho fantrano fona dia le niany ndraika ve tsy horeglen'i Jesosy fa tsy matonga izy tsy mety tonga anao tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra satria adinonao nefa le raha tsara nataony taminao hatramin'izay fa androany anao hoe mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra ary raha tena anagnanao itoetra hoe mahatsiaro eo misy fitadidia anao ihany raha lasa mipetraka ho azy anatinao koa mahay mankasitraka an'Andriamanitra amen le izy tena hitako mihitsy le izy amin'ntsika manamboatra trano koa dinazy raha miseho ke dia isaorako an'Andriamanitra rehefa magneny amin'ny téléphone tika misy lido misaotra ke zay dia fosiko ngatakaraha ndraiky lido zay fieniko ako fa avake zao tonga te misaotra Jesosy efa matoa izy magnantso io misy vola ndraiky alefa anaovaka agny dia rigineko raha nantsovany anay io dia magaganany izy tsy mba hipapantsy fa za fonkofa magnantso ampelako io lido fa misy raha tadiavana ndraiky lido izy mifanamboarana trano ako fa le izy hatramin'izay mihitsy hatramin'izay nanamboatra trano-piangonana finitelo zay nanamboatra trano-piangonana fa tena hitako loatra le fiasan'Andriamanitra tagnatin'le izy za miatrika an'io mavety be koa volavoaka koa isan'andro angambany fa Jesosy hoe misaotra Jesosy fa hainao nanamboatra le tsara be ambony madinika io dia hainao koa mamboatra nyty ho tsara be hoatra lavitra io ary nazy zegny raha teneny aminany isaorako an' Jesosy fa agnaty foko zao misaotra Jesosy fa zay koa raha tika ato satria haiko fomba nananganany an'ity tamin'ny fomba tsy takatra ny sainako mihintsiny ary tena fahagaga ho an'izay tonga farafarany vidy an'ity tokotany-piangonana ty zay rehefa azo tokotany-piangonana 500 millions zéro ariary ny compte rehetrarehetra tsy ny compte ny fiangonana tsy ny compte ny ero zéro ariary fa magnentana izy lahady hanomboka amboatra trano izy atsika mbola tsy neny dia amboatra trano zany mipetraka izy amin'iny raha azoko nagnatona na azoko natao zegny nagnatona anazy le mitsangana aketo
dia tegna natoko anao me raha azo mino hitanao vola tsika tsisy vola ka mboatra trano mboatra trano tsika milatsinainy vity kakazo tsika nanentana izy tamin'izay a vity kakazo tsika marainy dia nanentana tam-piangonana karaha fataona izy vola azo zay tamin'izay 4 millions izy ty 4 millions dia nangalana trano manakory latsinainy mandray izy fo maregny antsovony le olana mpamamboatra trano am-piangonana katonao izy dia amin'ny stadium tsika vity kakazo antegna mokotratra ny manekiny vady izy iny sarotra ny manekiny vady io a tegna sarotra hitanao zany tegna za miantrano mivadivady raha izy ty fa dia fa zay zany fa manekiny vady anao dia manekiny dia mba imaginenareo namboary trano-piangonana aty e vita trano kakazo raha nareo mahita publika sao misy toa izy publienjareo tsikelikely zay mandeha mampimebe zay dia trano tamin'izay fa trano kakazo tongilanipinaka tsy hainao raha mahazo ananjy zay fa dia fa awira zay tamin'izany na vita trano-piangonana zany tegna faly tegna tsisy afaliana karan'izay fa mba imagineo e vita 3 semaines ny trano nandaniana 80 millions dia tsy haiko no Andriamanitra dia mahagaga zay medy raha azoko teneny nisy olona tsy navelany fanahy masina quelque part tany andro larobia izy io sy retanareo le herinandro masina paka reny magnano herinandro masina takaty dia andro lamarana be zay dia le trano tena mahafinaritra be zay a tena mahafinaritra izy teny zay dia miditra rano avanarabe miditra agnaty fiangonana fa dia nivavaka take io olona io dia tsy hainao zay raha nahazo anazy tamin'ny tany misy anazy tany anao tandro be izy nananitra anazy paster antrano danareo antrano zay zaho aby aminareka fa zaho izy ny tsy tafipetraka mihitsy antramonay aty dia tongava fa antrano zay izy tsy haiko no so misy raha miteny rozy ampotadiniko akato hoe amboary trano-piangonana io dia hitanareo izy mitsangana tsara be hitanareo tsisy ariary miala taminanjy fa olona raika nampiasain'Andriamanitra mboatry jiaby io voninahitra ho za zany meny famamboary ny tranontsika reko Jesosy anao nagnano miracle tamin'io fa hitanao raha ty kato trano amboary nefa 4 fois sa 5 fois n'ity anao nagnano miracle natonga anazy nafo nampalelykely le trano tonga dia navadika anao tonga dia mamirapirra be anao koa za mity raika ty zaho kofa magnatso lido dia fa ty ino koa tsisy ako vaty sa fasika sa planche fa isaorako an'Andriamanitra satria tadidiko loatra le raha nataony tamin'ny fiainako dia anao ve mba mahatsiaro le raha tsara nataon'Andriamanitra tamin'ny ohatra amin'izay sa le monononona anao fogna ataonao fantatra Jesosy io isan'andro le anao tsisy vola bazary zao hiditra hianatra mpianatra le anao tsisy droit nampianatra zay ny fomba mampimonomono fa mba tadidinao hoe fomba karakory nanefan'Andriamanitra droit ny zanakanao tamin'ny heritao dia mahaiza mankasitraka fa fotoana antsika mahay mankasitraka an'Andriamanitra no mamatsy atsika alleluia tegna ary tegna miracle ho an'izay efa teto hatramin'izay aloha dia nahita tsara mihitsy fa hitran'le trano izy io zao fa réhabilité izy hitanareo fa tamin'izy tamin'ny voalohany tamin'izay tsy karan'izao loatra tamin'izy vao vita mihitsy natao surprise nihitra tato tsy nasiana fotoam-bavaka mihitsy dimanche matin fa dimanche arivany fa zay ny tato dia wow zay navoaka ny vavanao satria tsy nampozana loatra hoe hitramo nampalahelo kely iny lasa tsara be tampoka takeo dia tamin'izay za tafiditra Jesosy zay olasianao ny asa nitady 80 millions navitandrako 3 semaines oala izy dia efa nirave dia za zany amin'ny tramobe tsika koa io dia efa misaotra an'Andriamanitra fa nagnano miracle tamity koa magnano miracle amin'ny avitany tsaratsara fa ny angatako ampahafantarako anao an'izany mba tonga anao ankasitraka an'Andriamanitra anao Jesosy namboatra tramonay tsara be karan'io trano ivavahanay dia misaora anazy anao agnatin'izay fa koa magnano ny tsara lavitra no ity mihitsy mijery an'ilay film tsika tamin'ny dimanche misy prophétie prophète Joël Francis tatoy maro be raha nireo tagnaty saiko satria za tsy manana zay raha tsy manana n'igny archive n'igny film igny prophétie rehetrarehetra
fa moa zany misy raha karan'izany tamin'ny andron'izany nefa zany efa taogna raika lasa zay ny profeta igny tatia dia moa nisy raha karan'izany moa zany tamin'ny andron'izy io dia jerena efa zao le fahatanterany ny mpanompony ampitenen'Andriamanitra dia agnatin'izay no misaotra dia izy koa miregleny rehetrarehetra dia tonompo androany fa Jesosy regleny adinao rehetrarehetra nana Jesosy fa condition mahaiza mankasitraka. Amen. Jerentsika zao i Joba tegna ohatra raika tokony resitsika mihitsy kristiana agnatin'ny baiboly io. Joba marobe raha nandalovan'ny raha mamaky atsika amin'ny Joba io jereny efa tsy hainy Joba miresaka ny devoly sy Andriamanitra tan-danitra koa fa raha mamaky ny Joba voalohany tsika dia ny fampiresaka ozy devoly sy Andriamanitra hoe anao ny ozy mahatonga ny Joba karan'izao le devoly zany miala dia anao ny mahatonga ny Joba tahina anao mahatonga ny Joba zao anao magnano fefy magnodidina anazy ozy fa raha lanao ozy reo dia ho hitako akeo izy Joba raha mbola hivavaka aminao dia jereo neken'Andriamanitra ny fangatany devoly andanaraka ozy fa miainy ihany ozy izy azakasiny dia jereo raha mamaky ny boky ny Joba tsika tegna ravarava tanteraka raha ataoko hoe amin'ny tenitsika zao hoe perte plus TVA mihitsy Joba tegna perte total maty zanaka rava fanagnana vady lasa tsisy fa raha mamaky atsika amin'ny Joba voalohany toko Joba voalohany andiny faharoa amby roapolo izy dia miteny zany tamin'izany rehetra zany ozy izy Joba dia tsy nanota tamin'ny vava na nanometsiny an'Andriamanitra dia izay toetra ny Joba zay tokony ananatsikany araka ntegna hoe mahatony zavatra anankiray misy tonga amin'ny fiainatsikany neken'Andriamanitra misy devoly zay nandeha nangataka lalana tamin'Andriamanitra izanakanao amin'ny ziona koa hoe andeha tao karan'izao dia neken'Andriamanitra izy dia zany ndraika mahatonga problème amintsika io fa matetika atsika lasa iny problème ndraiky mahatonga atsika manota fa jere Joba tsy nanota tamin'ny vava noho izy mahatonga izy tsy nanota zany nankasitrika ary tsy nanometsina an'Andriamanitra ozy atsika nefa matetika vao misy raha tsy miady aminao atsika ny fiaintsika dia fa mome eza ihany mety Andriamanitra ty mba manatadinina eo izy lahy Andriamanitra zany koa tsy maregny vavaka ataoko isan'andro eo manometsina an'Andriamanitra atsika dia teneny akaikinao aza manometsina an'Andriamanitra tsy hoe manomboka niany fa mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Satria fantany Joba tsara fa natonga raha jiabijiaby amin'ny fiainan'ireo dia Andriamanitra. Alleluia. Nisy fotoagna zany tondra tomobily dia nagnano accident avy naka-pianatra zay tamin'izay dia nagnano accident za tamin'io nangitakitaka natahotra fa raha sisa voateriko tamin'izay misaotra Jesosy fa matoy ty tomobily ty accident amin'ny hafa anany raika amin'igny range igny tamin'izay ny accident dia potika mihitsy ny devant igny fa jerevitra ke naneny Jesosy ny desteur igny satria mahay mankasirika raha za tamin'izay zao ny monomonina ny tsy anatrany vava nisy maty takoa zay efa mianatra avy naka-pianatra za tamin'izay fa vo ny tonga raha iny dia zanako reny tonga dia tafiteny Jesosy zay jiaby takoa samby niaraka tafiteny amin'izany dia raha voateny voalohany misaotra Jesosy na dia le olona voadogna raha tsy nisarotony loatra tsy fa karaha moramora vita take raha jiabijiaby dia nao dia tadidio zany amin'ny fiainantsika mahaiza mankasitraka fa ny fotoananao mankasitraka anokafan'Andriamanitra lalana amahanany tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra ny tombontsoa faharoa dia lasa tia manampy ny hafantsika amin'ny fotoana antsika manana fahatsiarova amin'ny fotoana antsika misy zavatra tadiditsika lasa automatika be no tia manampy olo ary lasa toetra mipetraka anatinao koa mihitsy le manampy olo matozo anao vovonjy io dia Andriamanitra zay namonjy anao tenin'Andriamanitra ndraiky rehefa mba namena maimaimpona dia mizara maimaimpona koa dia mba anao ke zao raha mba metrako fanontaniany mba tantinao ve mba dininao ve mahita ny fianakavianao mbola tsy mivavaka raha ataoko hoe un jour Jesosy zany ho avy ahony ary zay tsy maintsy ho avy mofo mandiny atsika keto io
mba dignao ve ahitan'izany hoe faminao sagnatriany vava rehefa tonga le jour d'enlèvement ny faminao tsy vovonjy fa andana mba ampio izy hiala amin'ny fahazaran-dratsiny eo satria anao vovonjy aza tia tena atsika io fa matoa nao vovonjy dia andana koa mitadolitra hafa vovonjy mahay magnampy ny hafa io par quel moyen fandana vonjeo izy fa minoko zany tegna atao hoe akaiky atsikany tsika zao mety asa tsy mandeha amin'ny lalambe tsy asantsika rao fa mba sanatriny vava hoe raha mahita atao hoe mipreta-po aminao ny ray aman-dreninao tsy mbola mivavaka andana izy ampio hiala amin'ny ary mitoetra atsikany raha tsika re matsiary le adalana atsika taloha maro amintsika reny izao taloha amin'ny andro ake io efa tanatin'ny tramona bara izy ohatr'izay fa jereny efa anao nafahan'Andriamanitra tanatin'izany dia andana koa anao magnampy olona mba hiala agnatina fahazaran-dratsy andana koa anao mba hiala magnampy olona hiala agnatina fahotana mba tsy arovy le toerana nangalan'i Jesosy anao taloha dia raha tsy aronao zay raha mahita olona magnano fahotana anao malahelo agnatin'ny fonao koa ary tia hanampy an'iny fo anao hoe ahoana mba hitoriko filazantsara amin'ity olona ty ahoana mba ahafahako magnampy amin'ity olona ty amen alleluia i Paul zao dia anisan'ny olona zay tegna mpanenjika kristianina ary tegna mpamono kristianina fa jereo izy rehefa ifoa izy nifanena tamin'i Jesosy novonjen'i Jesosy raha mamaky atsika amin'ny bokon'ny Korintianina any Korintiana voalohany Korintiana faharoa mitantaratantaran'ny Paul hijabojiaby nandalovany mba ahafahany mitory filazantsara anao ve mba mahafoy zavatra ahafahanao magnampy olona amin'ny fitoriana filazantsara nentsika raha na dia misy olona mandala ndrapitsika fa miteny sary hoe mbola tsy mihinan-kanina aloha izay na dia ampambotsika raha tsy fotsika ho anazy nefa ny fotoananao magnome zavatra olona raika dia efa source anankiray lalana raika anokafan'Andriamanitra aminao hoe ahafahanao mitory aminazy fa problème atsika mahidy misy olo zao mba mitary agnatsika za reo zao mba mitady solution aminao dia agnaty lohantsika koa nenara ty tsy ampy anaky amiako anao ndraiky nefa tadria fa matoa olo io nalefan'Andriamanitra aminao keo mba ahafahanao hitory aminazy mba tonga anazy hiala agnatina fahotana mba fonao ve magnome firetikotioko olona raika mba hitao aminao andeha hivavaka andao andeha hivavaka aminay akagny rehefa tsy afanao hitantara raha marobe fitoriana filazantsara zay tsy afanao zay fa ataovy anao zay ndao mba andeha hivavaka hoe amiako freno amin'ny alahy pasteur zay magnome ohatra atsika foa ividianako lasopy anao koa finiravina vaky mba fonao ve zay mba vitanao ve magnampy olo mba tonga anazy hiala agnatina fahotana fa raha tadidinao ary raha manana fahatsiarovana anao tadidinao tsara hoe karakory fiainanao taloha tsy ho kamo mihitsy anao agnanan'izany tena mazoto anao andeha hitory amin'olona zany ary agnampy olo hiala amin'ny fahotana tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra alleluia alleluia ny tombontsy ho fahatelo dia mampifantoka anao amin'ny antsonao antso na projet na vision zay antso rehetrarehetra maka tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny salamo 5:10 andininy fa 1:70 salamo 5:10 andininy fa 1:70 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy so ihany aho nampahoriana mba hianara didinao amen mampifantoka atsika amin'ny antsotsikany na amin'izay mety projetsikany na amin'izay mety visiontsikany ny fahatsiarovana dia misy karazany roa ny fahatsiarovana dia zavatra nianarana ohatra zao tsika keto zao ampianarana isan'andro hoe mila mailo raha zay matetiky mierina amintsika isan'andro zay hoe mila mailo amin'ny fiaina tsy izay magnano Jesosy fa misy ozy izy bibidia mirakotra volon'ondry izy dia magnano tahiny Jesosy iny anao dia ameno anazy iny aby raha jiabijiabinao
atsika zao mianatra tsika nianatra tsika tampianarana 1+1=2 mianatra tsika mariny tenin'Andriamanitra karan'izao zay zao fahatsiarovana raika mila tsy adinao leçon rehetrarehetra azonao dia ny fahatsiarovana raika ny expérience teo amin'ny fiainanao atsika jiaby re samby efa nandalo fiainana dia misy expérience atsika dia raha tadiditsika reo fahatsiarovana anankiroa reo atonga atsika tegna hoe ifantoka amin'izay androntsika raisiko ohatra zao mialatsiny amin'ilay ohatra ho an'izay mety concerné anatin'ilay izy ohatra raisiko zao nanambady ohatra olona raika taloha izy nanambady igny dia sarabady izy expérience tamin'ny fiainany zao zay sarabady izy satria possible le vehivavy izy vehivavy io tsy mahavita mikarakara tokantrano be tabataba mivady vo mitra mivadivadiny raha ataoko hoe mamy lehilahy igny avakany raha lelana izy lelana jusqu'y lehilahy mandram-pofandra mitabataba fogna izy tsisy point tsisy virgule dia rehefa vignitra izy dia ny sarabady ny batemy an-tegna anazy dia lasa izy expérience amin'ny fiainana zao zay fa zavatra ampianarana atsika keto koa zany hoe isan'andro ianareo vehivavy manekeny vadinareo allo tsara ve le vehivavy aloha avy ndraika faneny fa rehefa neny miteny tsy maintsy mahazo fogna viavy nefa atsika ampianarana an'izany atsika keto isan'andro dia nandeha ny andro nandeha ny volana misy napakabady mba teneno amenina moa ho an'izay mila an'izay zavatra zay nefa manambady efa tsy manano amenina ake ho an'le mbola mitady vady nisy napakabady anao dia mbola ho ataonao ve le raha nampisaraka anare tanobafa talohan'iny satria zay le fahatsiarova misy expérience takoa nisy raha nianara dia raha tena azonao olona tsara be source anaty taraiky anahy tamina tokantrano ity vavako ity mahay magnety vava anao rehefa manambady avakeo mahay magnaja vady tsara anao rehefa manambady avakeo sady zany atytsika maso ampianarana fo rehefa resaka tokantrano hainao tsara amin'izay mikarakara tokantrano fa tsy lapoaly any amin'ny salon bakiraro ambony dao-pandriana rehefa jerenao ambany fandriana anazy ao koa fakona lamba maloto tsy fankahitana satria zay le fahatsiarova tadidinao tsara izao talana raraka anatina tokantrano dia tsy ho raraka amin'izay intsony zay le fahatsiarova ohatra zao andeha mpampiasa vola anao zao namegna vola ty 5 millions endana ampiasao dia nisy problème anao fantrano anao tantrano na lefanao taminao fantrano ndraiky aloha 5 millions nisy nitaraigna taminao ndraiky zanako marary mafy amin'ny hôpitaly na lefa nangalanao koa 5 millions DPCN igny namonjenao olo ny afarany anao tsisy indrindra ny tsy ampy ny vola ampiasaina dia teo anao zay zao ny expérience niaignana nefa tsika keto ampianarana isan'andro hoe mila mail indreo misy tahakany menarana mora tahakany voromailana zay ampianarana atsika keto isandro mila mail amin'ny fiainana le menarana mandeha manika raha misy siko izy koa silence ozany tsy be teniteny dia ataoko hoe lefa un jour anao mahazo vola ampiasaina tokony tsy ho zany ntsony ny andraraka anao satria misy expérience niainanao tako misy lesona koa ny raisinao tanatin'izay karaha anao manana fitadidiany ahafahanao mifantoka tsara be le projetnao hoe zao raha tiako atao na ino raha misy ake na ino raha misy ake efa tsy azo nity ntsony za satria zay le fanavoana tamin'ny taona lasa ohatra amen boky salamo tena tena mampianatsika so ihany aho izy nampahoriana mba hitandremako ny didinao
le zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainantsika ny zany tokony andraisantsika lesona ary aza misy adimo mihitsy fa maro amintsika ny magnadimo efa nomby izy tamin'iraika ohatra zao totsika voaly teny hoe jiramagna ran'ity disy nitaraina taminazy takeo nameny tany avy koa magnaraka efa niady tamin'ny vadiny disy tamin'ny ray hoe avy koa magnaraka mbola jiramay koa manaraka anazy tahin'Andriamanitra antsika azotsika ilay zavatra tiako tenena ny manaraka dia mahatonga antsika ny hetry tena ny fahatsiarona mampianatra antsika ny hetry tena io raha tadidinao raha niainanao taloha tany tsy hanao mihitsy ny andeha irearea rehefa tahin'Andriamanitra tsy hanao mihitsy ny irearea zany mavita zavatra ohatranay zao miaina tagnatina famille moyenne papa sy mamako mampianatra zay roa mianatra amin'ny université raha misy mpampianatra ke dia anjare tsara ohatra ny karaha mana mpampianatra zay roa mianatra amin'ny université zay dimy mianada telo mipetraka tamin'ny matavy kety mianatra daholy fa zaka io zany tena tsy possible mihitsy zao hoe rehefa mba olo sendra mitarana na grave le mianatra amin'ny université mijaly ray aman-dreny satria niainako le izy tsy zany zao ireo rehefa tafavoaka za tamin'ny fianarana dia zany tena manandra satria le fahatsiarova mampianatra antsika ny hetry teny fa maro amintsika tokoa rehefa sahila mety tamin'ny fiainany taloha tany izy na dia hanina moanina raha tsisy fa rehefa tahin'Andriamanitra izy lasa misy vaitampoka anaty anazy tsy malalana sady mibohabohaka raha iny fa ny fotoana tsika manana fahatsiarova tsika ho azy manetry teny misy fitenitsika zay hoe feno rano izy tsy mionjana ka na dia tahin'Andriamanitra karakory anao gaoka anao tsy irearea fa mahaiza manetry tena fo fa zay manetry tena no asanatra fa ny fotoana tsika mireareanoatra ahitrin'Andriamanitra ne atsika tsy mba tsara mba nafantatro hoe manambola be izy taloha lasa miavognavo lasa mahevava amin'olona na dia bonjour tsy azo dia jireny efa le fiainany amin'izao ahitrin'Andriamanitra aoka mba tsy ho tsika zanak'izona ka tena andeha irearea zay anao ny tahin'Andriamanitra tena ho tahiny mihitsy anao za 10 ans passé zany tsy netretika ho lasa karan'izao za agnatin'ny 10 taona ho avy any mampalahelo izy tenako zany tena mampalahelo fa tena tsy netretika hoe 10 ans après ho lasa karan'izao ny fiainako manana ny raha ananako amin'izao fa zany tompo tsy sotra le ireareako hoe za manana an'izao za manana an'izao satria haiko tsara le départ ny fiainana ary tadidiko tsara tsy adiniko mandrakizay mihitsy zay tadidiko tramofanay zay tamin'izay mampalahelo kely zay le izy mamasipakako tamin'izany tsy mety andeha andramonay mihitsy satria misy parasy mandeha any parasy l'Afrika ry mamasipakako tamin'izany tsy mety hitratramonay mihitsy tamin'izany fotoana satria zany izy misy mariako da mota be pasteur tena mahay mitadana satria haiko tsara zay fiainana zay ary tena tsara roko karaha nameny Jesosy le zavatra ananako amin'izao za tsy zany mihitsy ny andeha irearea hoe manana an'izao za manana an'izao za fa tena haiko manidy vavaka io ary averiko amin'i Jesosy ny voninahitra fa izy ny mbola matoy zao ary karaha anao izao mbola amin'ny fiainanao zao io aza mirearea mihitsy asandatra Andriamanitra anao aza mirearea mihitsy fa mahaiza foana manitry tena amin'ny zavatra rehetrarehetra anao amin'ny 2020 ho lasa milliardaire plutôt 2021 tsika zao fa 2020 4 mois sisy tavela fa 2021 misy ho lasa milliardaire tampoka dia aoka anao tsy irearea rehefa tonga aminao zay fitahin'Andriamanitra fa mahaiza foana manetry tena amin'Andriamanitra tadidy hoe
tadidiko eny mitoroteny andro alakamisy hoe karan'izao ny fiainako tamin'izany fa rehefa tahin'Andriamanitra kosa aokatsika tsy riarefa averena amin'Andriamanitra fo any voninahitra. Alleluia, alleluia. Dia tenena akaikinao mahaiza manetry tena hoe aza miavonavo tadidio fa mahatonga fitahina mbola tsy aterin'Andriamanitra aminao e, hita ny toe-ponao fa rehefa anao io le tahina tsy sainao lidira ny tramonao amianao vavamena, tsy sain'olo mandeha mangady karanao satria tonga dia amianao paki. Zany mahatonga anao mbola tsy tahina fa mbola ampianarany tsara anao manetry tena lokany. Rehefa hita vomboatra tsara be ifonao eo koa ataontonga aminao amin'izay raha jiabijiaby tadiafonao fa ataovy exercice loka ty toe-pontsika ty le tena reny le mora misaoty be karaha fonangidina reny mila amboarana tsara mihitsy. Zay mahatonga kristiana tsy tahin'Andriamanitra mora misaoty karaha déjà peut-être le kipik vao misy circuit kely izy dia kipika oziny. Maro amina kristiana rehefa tahin'Andriamanitra dia fitahina iny ndraiky mitondra anazy magnano raha hafahafa fa amboara tena ataovy exercice. Tiako aloha amin'izao fotoana metraka tagnanao mifono mihitsy Jesosy amboara toe-poko fa ho avy hoe le miliarako iny. Fa rehefa hitan'Andriamanitra vomboatra toe-ponao aminy aminao amin'ny fomba tsy hainao fa aviany aby tonga aminao. Tahin'Andriamanitra tsika tadidio ary azadio mandrakizay hoe taiza ny toerana misy anao taloha dia aiza ny lalana hitondran'Andriamanitra ary tadidio fa tsy fiafaranao zao fa tena vo début ary mbola ho hitanao zany hoe fisandratan'Andriamanitra tsy takatry ny saina zany. Amintsika keto misy zanak'olo amintsika keto lasa président de la république maro ny raha teneniko zany aozinao zany marao raha mba ho possible tena possible zany tena possible zany. Misy zanaka ho an'izay manan-janaka aloha dia dirigeo tsara mihitsy ny zanaka atsikany fa misy ho lasa président de la république zanaka atsika mivonaka fotoana mety amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia azadio mihitsy hoe rehefa président de la république anao raha zanaka anao tonga aketo hoe azadio ny ray aman-dreny fa tamin'ny ray aman-drenynao natonga anao karaha maro amintsika zanaka koa ny rehefa tahina baibay ry mama baibay ry papa satria mahantra kely sahira na dia ndraindraika atsika menatra na dia prison ty ny ray aman-drenitsika amin'ny namantsika satria hoe sahira fa tena atao fierténao mihitsy ny ray aman-drenao fa raha tsy azareo tsy karan'io dia azadio fa manana fahatsiarovana isan'andro isan'andro amin'ny zavatra rehetra misy amin'ny fiainanao isory Andriamanitra ary tadidio hoe anao Jesosy mbola mampio izao anao. Tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra nahazo lesina ve ianao hoe dia mba tanila akekinao mba misy raha azonao amin'iny hoe raha zakelika kely alleluia. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Tahin'Andriamanitra tsika hitsangana tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany ny amin'ny afahantsika nandriany zay tenin'Andriamanitra zay na amin'ny afahantsika nandriany tenin'Andriamanitra zay dia misaora anazy dia mangataminazy ianao mety misy raha efa adinonao tamina fiainana fa meo anao hoe Jesosy ny fanahy fitadidiana mba hisaorako anao ny amin'ny zavatra rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainana. Asandrato ary nivavako amin'ny anaran'i Jesosy na eo mankasitraka anao zay ny amin'ny fahasoavanao misaotra Jesosy fenao ny mbola masony izao ane misaotra Jesosy fa miteny aminay anao isan'andro ary mifahalalana anay anao ny amin'ny resaka hoe fahatsiarovana tombotsoa anatin'izay fahatsiarovana zay Jesosy malalo ampitero anatinay zay fanahy fitadidiana zay Jesosy mba hatonga anay Jesosy hankasitraka anao isan'andro ny amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay mba hatonga anay Jesosy hanetry tena tsy rehareha zay Jesosy fianao rihany reharehanay mba hatonga anay Jesosy hanampy miafo ny amin'ny zavatra rehetra misy amin'ny fiainay mba hatonga anay tena hahay tinona amanay Jesosy
Jesosy aza velo misy fanadinonana dia kely kory Jesosy eo anatiny famatozy Jesosy toy izao dia no fahasoavanao misaotra Jesosy dia anatin'izany rehetrarehetra zany Jesosy meo anay Jesosy ny fankatoavana mba tonga ny tena hoe mpankatoa zay rehetra lazainao ampianaro isan'andro zay fanahy masina mankasitraka reo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tia tanana antsika ndraisantsika Andriamanitra antsika rehetra fa izy tokotra no mitahy sy miaro fiainana antsika. Dia misaotra ny tompony koa ny mbola ahafahantsika miona eto na dia namitahy iraka kely zay moa nodegna teo iraka maventy moa fa tsy kely satria maro be ny andraikitry pastera sorana ny tompo fa misy amin'iny eo afaka mamandimby amin'ny dada tain'Andriamanitra ny antsika rehetra misy filazana fohy tia ny sampanavavavany fahasoavana dia hanatanteraka vavaka an-tendrombohitra amin'ny sabotsy ho avy zao mba sy bravo ny vavarotsy ny fotoana dia eo amin'ny vavadiny barika 5 amin'ny valora maraina izany izy koa mba anao manana anarana hoe viavy zany amin'iny tokony mba tonga izy koa anao tanora viavy fa tsisy kosa hoe lalahy viavy fa viavy zany le resaka dia aloha mba zare viavy mandeha any fa izy koa lehilahy zany anao tokony tsy mandeha any fo bekazona salao any amen dia miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy miarahaba koa mahita tarehiko avao dia za eto isy maventy aloha mba tia-tanana hafa ny miarahaba ny tanana jarahaba sady mamedy voninahitry faly mifankahita enikaja eny voninahitry koa mano fiamonanay mialavarao aloha izy mba sy atsikitsangana raha mba tsy mampagnino azy dia sady mba hivavaka manokana ho anao zay amen loatsika mba hivavaka manokana eo zany ianao mba hivavaka ho anao zay loatsika jiaby miaraka mba hivavaka hitsotrano fiainana anazy ninino raha mba ilainy tongony mihitsy atao mba azo na Jesosy raha mba ilainy tadidinareo tato zay misy olo maromaro tonga tamintsika tato misy raha milainy zare azo zare take ka tsy fantako zay raha mba ilainao ny any tsofinay rano mba hoasonao amin'ny agnaran'i Jesosy amin'ny mampanompon'Andriamanitra zay nomeny fahasoavana mitsodrano ny fiainanao mba ho ambinina ary ho tahina na inona mety ho endrika fankahalana ataon'olona ataon'ny devoly foanana amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano kosa mampanompon'Andriamanitra mba ho azonao an'izy rehetra mba ilainy fonao ary ninina tadiavinao ho hitanao Andriamanitra mahita fitianao ka ninina ozona sy falozonana ataon'olona ambaranay fa tapaka zany ho tahin'Andriamanitra nenao ary homen'Andriamanitra fahasoavana ahafahanao ho ela velona ho salama ahita fitia amin'ny mpiarabelona ahita fitia amin'ny olona rehetra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy amen mazo toerana ray aman-dreny ambifaliana no nandraisanay anao teto androany ary magniry zay ahitanao fo matetitetiky amen hitako hoe maneva be anao aminay atra amen dia misaotra betsaka ny mamamo antsika mitondra antsika tagnatin'izay afatra zay atsika zao agnatin'ny volan'ny fahatakarana amen mila mitombo amin'ny fahatakarana dia nanazava izy teo makasika ny hoe fahaizana mifehy satria mora be moka ny mifehy fahasairana fa sarotra mifehy fisanana ny olo raiky raha mbola agnaty fahasairana olo jiaby presque zatra sahira fa tsy olo jiaby zatra misanatra misy olo izy mbola sahirana mahay miara-monina amin'olo jiaby
rehefa misangatra izy na bonjour tsy azonao aminazy regny zavatra iny mila ianarana maro mila mivolagny maman teo misy olo ohatra nitanao endry io izy tsisy vola foana izy iny fa raha io manambola mahita anany sambo raha jiaby tamatavatra misy olo tegna samy magnano témoignage aminao mihitsy zava izy rehefa tsy mamoe fa tsy mantoaka tsisy vola tena antoaka izy dia mipiripiry ka io zany zavatra mila ianarana manokana mihitsy ny mifehy fampiasana mifehy fidiran'olo rehefa anao ne tsisy zany na ranonam-pamboaralainanao vary rehefa anao misy ny le miandenja ronakola zay nao tsy milamina fepo daholo zany ka magnataha amin'Andriamanitra manomboka zao mba hanananao toe-poa mahazaka na ina na ina ary zay moa misy zavatra anankiray mba hitezako atsika akato foana matetiky hoe mianara mba hanana toetra mahazaka toetran'olo aza mitomagny mihitsy mba ho zakan'olo toetranao fa anao mila mahazaka an'olo anao raha vao manomboka manana an'izay karaktera zay afaka miditry nezaneza tsy endra olo masiaka anao tsy manana problème tsy endra olo milamina lasity moa zany anao mazava ho azy milamina amen na karaha ataoko dia zany nenahy mba fomba fiaina na izovy afaka miara-monina aminahy amen na izy androany soranany tompo afaka niara-noniny tamin'ny kardinaly ateny hoe milamina be tanaty robiny korana izy hitanao hoe olo maventy regny zazo tsy manana problème aminazy mihitsy ary tsy manana problème aminazy zavatra karaha zany mba ianao mahaiza zany anao mba mahay miara-monina amin'olo jiaby fa tsy hoe tsy tiako ngiay fa tsy tianao moa izy manino tsy raha olo vilominao alako izy olo tsy mangava aminao alanao fona anao fa sahira tahiny tompo ianao dia aveo agnisan'ny fatakarana anankiray mila mahavita manome zavatra olo atsika jereva amantoa Andriamanitra nampiasa n'io principe na fanomezana io raha vao mondona olombelona mihitsy zany dia fa io ihany ny secret dia isintona olombelona Andriamanitra dia nomeno izy ny zanany latoka nagnino izy tsy manampiasa principe hafa hoe nandatsahany afo be mihitsy mitabasen-drano tao olo jiaby ravy zanahary atsika zany ivavaka efa nandatsaka afo izy tamin'ny andro Sodoma sy Gomora fo vao merita koa nisy pety nandefa safodrano izy tamin'ny andro Noa vao may i rano iritry bitake naniry dolo ndraiky rongony dia farany zegny nampiasa système izy hoe izy koa fa olombeloko reto raha volagniny système fangalana reto dia fanomeza azonareo zany dia nampianariko anao reto raha tadidinao Isaka rehefa andeha hitsodrano any Jakoba fantany Isaka tsara fa i Jakoba ile andeha hitsofony rano hoe avianao hitsofoko rano fa ny condition volagniny amiazo haniny fiza ozy le raha tegna tiany izy taondako mety ronakanga tantara tagnaty baiboly tao zany dia raha vao avy takany raha zany tokony Esau le andeha hitsofony rano fa tsy Jakoba fa nangalarany Jakoba le raha mamany ndraiky zegny tsy hainao moko izy moko renyreo misy am'izy le zanaky tiany misy le tsinitsininy sasany asivoniplakinao nao nameko bamboko io dia farany ino izy nareo système nataony nahandro le tandakoro teo izy dia nateriny tamin'ny ngary vakivava mihitsy Isaka efa ela sy nanakoronakanga aozy Esau Isaka izy amin'io fa à l'âge de vieillesse tegna hoe mipalotry fa ela izy tsy nahazo an'iny zavatra iny dia avy takany Jakoba feony zany nao zagniaro feony Jakoba fa itagnany areo dia itagnany Esau fa tellement oza igny natsiro loatry isakafo nohaniny nilibéreny tagny tsotra andana nge jerevo anao am'izao hoe ny zavatra rehetrarehetra amin'ny monde misy atsika dia mondena tolotolotra daholo zay tsy mahavita manome tsy nome zay tsy mahavita manome tsy mahazo place
zay tsy mahavita manome io principe io efa Andriamanitra nampianatra an'izy io voalohany ka anao rehefa te hahazo zavatra mba mianara manome. Amen na koa tianao ilamo fianakavianao mety misy amintsika reo zao manana ady amin'ny fianakaviana manana ady amina rahalahy na bavy tsy haiko iny ndana mba misy fotoana mavidira tiany izy asa izy vidiananao satroka asa izy vidiananao lambahoany asa izy mavidiananao lasopy asa izy vidiananao iny le fanomezana ane tsy voatery hoe andeha atao ampiambonina foana e fa amin'ny fiarahamonina misy anao mba misy fotoana anao mba manome fa matetika izy regny na vavan'ny fahavala raha afaka mihity amina fanomezana. Tadidiko misy olona ankala be anaty amin'ny fotoana magnenjiky paster magnano mazio paster magnano ode paster farany nagnanaovako fanatitra be zio ndasiko vola na tevy aky i raha azo ny vavany corona fodiny juskiny any ya tsara regny koa ty olo zay mbola nikoragny momba anahy misy ty vodivindra manao vola manambola igny eo izy azonareo le principe tsy tadeta tsiatra moa nilazako an'izany fa mba tiako tenenanao hoe mba manana mifatakaragna manomboka zao mba ndanina mba mianatra magnome. Amen na araiky take igny mianara mifehy fahombiazana aveo mianatra mazaka toetran'olo dia aveo mianatra mba magnome. Ohatra anao manana akanjo maromaro fa nasian'i Jesosy igny zany amiavo le tsy manana ohatra pera mivavaka karin'iny mba zazahany le tsy mavidividy kapa azy mbola mizaha te tsy lera karan'izao fa zany anazy ty igny anao fa mitany pointire hitanao zao mitotovo pointire anao da miazo faly io agnisan'ny problème matonga olana amin'olo maro ne ratra ny fomba hoentigny magnasitrana ratra ny fanehompitiavana sy fanomezana reo nefa zavatra raiky foana toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny zananatroka ka raha izy koa vadinao milaza fa tianao tsara nisy raha mba nameny ianao mitireta anao nataon'olo je t'aime mbola tsara nisy raha nameny ianao mandiniha tahin'Andriamanitra anao ka tonga fotoana mba lesitsika magnome ho an'ny tompo ndraiky araka zao zay tsara indrindra aminao manamboatra mega église atsika koa mandany olo 5000 personnes ke ambarden zao ndao ifanampy ndao ifanoana mino fa tsy anao le monamonina amizany ary miandro nisy olo maventy be mihitsy ny adivarotro izy ony andeha hitokany koa fa vita ifegolatsika reo za hoe tonga avy tsy magnino le tombo zao tsy mihafahafa zay tainy Jesosy ary anao engany Andriamanitra manakaripasoavy nampisy volanao foana ahafahanao magnome ho amin'ny asan'Andriamanitra. Raisona vela tagnanao raha zay mba tsara indrindra vavaka atsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no amezanay fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy no amafazanay amin'ny tramon'Andriamanitra zay rehetra ho ataonay ao fanjakan'Andriamanitra ankasitrao Jesosy ao reo zay manohana amin'ny alalan'ny fanomezana amin'ity hariva ity ho rakofana amin'ny rano amin'i Jesosy Kristy tompo zany soda tompo amen. Zay resy lato zany ka mba hagnome amin'ny tramon'Andriamanitra amin'ny fagnamboaram-piangonana atao amin'ity raiky ampovoany ity le izy mandroso rahantsika avy afara mitsangana aloha magnatanteraka ny fanatitra. Por ti
amen. Misaotra an'Andriamanitra isika rehetra dia miangavy zany rehefa avy eo rehefa alohan'ny andeha hivoaka ianao dia aloha mba tiliviny tobily alohatsika isika ry amin'ny arabe dia ny lehilan'ny fahasoavana sy ny mpitan'ny filaminana jiaby mba magnara-maso izy isika miarabe ary. Misaotra betsaka antsika rehetra naratra hatramin'ny farany mino fa ho avy eto anao maraigny araka hifadianana antsika. Dia lavaina sasany satria resaka tsy mihinan-kanina le raha. Manomboka misivo zany maraigny eketo mitondra rano anao sotronao dia ho an'izay tsy mahazaka moa manjary misotro jus ao man-kafe fa mba tsy mihinam-bary ianao le ventikanina zany mba ataonao interdit hely jusque amin'ny 9 hariva anao avake vao mihinana. Dia hitanao fa anao mahazo fampianarana eto igny sady magnano an'le fifadikany mahazo hery ianao ary tegna hivaly amin'izay raha jiaby andrasanao. Vavaka aritsika amarina ny fotoana. Misaotra tompony amin'ny fitahim-panahy izay nomenao anay. Mankasitraka ny amin'ny fahasoavanao indrindra fa ny herinao sy ny famonjenao anay mianakavy tonga teto amin'ny toerana ity androany. Taio Jesosy rehetra nanatrika ny fotoana, taio ny mpanomponao tsiraray avy izay tonga teto. Horakofana amin'ny ranao Jesosy ny fiainan'izy ireo ary ianao tompo no efa ampandrisy hitahy sady hanome fiadanana ho voninahitra andaranao reniany amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra ary manao hoe amen. Dia mba hampahirezy ilay olona akaikinao manaraka antsika ny fahasoavana. Samy tahin'Andriamanitra daholo ary azadiko fotoagna antsika rapitso amin'ny 7 ora ny alahady manomboka amin'ny 9 ora maraina amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 9 amin'ny 10 amin'ny 11 ny après-midi amin'ny 3 ora tolakandro takariva ampidirana sotra betsaka.